nosoratany etenina lagniriko. Ireto avy no anomenany tantara Christophe Rabearmanana. Non. Aina Ranavitsaona. Ravaka. Arliva. Nandray feo. Dezy. Nanatotosy miaro fy. Vetsom-pony tambatra. Tena ela le tsy tiany ela raha hery fa zao vao tena nisy olona nambabony folo lahy marina. Tena manja aloha raha imiary. Nefa io ve dia naika ny lahy. Izy patron ela mpiasa. Aleo le tsy miasa aloha no atao fa tsy loza ny lahy mandre vety fotsiny raha hery. Allô, manahoana tompoko? Allô, ihery ve zao? Ie, izy indrindra tompoko. Mba mikarakely ianao azafady aty amiko. Raha ohatra ka tsy dia misy asa ataonao. Eny tompoko. Andray, isaky ny mari an'izany feo izany dia miontana ray ihany no foko. Tsy haiko hoe inona no antony. Ary aleo hidina ny birao dia andeso dia ahitangano. Dia inona hono ny ilany miary azy ao e. Tonga aty. Ary aleo dondonina dia ho hita eo ny antony. Mandrosoa? Eny tompoko. Tonga araka le antsonao teo. Mipetrahary. Misaotra betsaka tompoko. Ka zao ny antony itsokanao a? Eny tompoko. Misy entana izay any mahajanga. Tokony hiakatra raha-pitsoatitanareo kanefa noho ny tsy fahatomombanany taratasy ilaina amin'izany a. Dia voatery amin'ny sabotso avy izao vao afaka miaingana ireo. Ka noho izany a. Eny tompoko. Mba atao viaingana ireo taratasy asaiko ataonao reto fa ilaiko maika. Inona avy moa izany tompoko? Reto. Efa nataoko reto ny lista. Ilayntsika raha-pitso reto ka tandremo so ataonao akambo a. Eny tompoko. Matoky ahy ianao. Mahazo mandeha ary ianao e. Matoky anao amin'ireo a. Tena ilaina maika mantsy ireo. Eny tompoko. Matoky ahy ianao. Anko raisina. Ohatray. Sany adalako e. Raha sanatria ka voateniko tsy nahateo izany dia ahoana. Fa mba inona avy aloha reto e. Efa misy ato amiko daholo inge izy izany e. Ary aleo jerena dia aterina amin'izay angamba. Tena hevitra mety saika. Izay no atao mba anombohana ny kajy. Ary aleo miasa no atao fa tsy. Tena vita reto e. Ary aleo aterina any amin'izay ka. Mandroso? Zah ihany tompoko. Ahoana? Misy tsy mazava angano voasoratra ireny? Tena mibaribary tsara ohatra ny devolona sy eo masoandro mihitsy ka. Izany a? Ohatray marina. Azafady tompoko fa zatra an'ireo namako ka anika ianao lehibeako avy ny lasa voany ihaniko. Ianao koa mba mahita teny menina. Ka inona ary ny atondrianao e?
Ny anatitra nyreto taratasina mpanaovinao ahy reto ka reto ary lizy fa efa vita e. Sao dia nataonao anjoanjo tao fotsiny ary izany vao 30 minitra monja ve dia efa ho vita sahady? Ohatray era ingety e. Ao amin'ny avokoa na ny force na ny vitesse. Mbola tsy mahafantatra azy ihany anga ianao hatramin'izao. Zany a? Voalazanao. Ay ve nao tia be vazovazo ohatran'izany e? Ka omeo ary aloha zato izy mba ho jereko sao misy tsy mety e. Reto ary tompoko. Tena ho tsara mariny reto. Ka zao indray ny manaraka. Lazao ny vadinao fa ahoana tompoko? za sy ianao no haka nyreto entan'reto any Mahajanga. Raha pito arivo tsika ny anainga ka ianao no hitondra ny fiara amin'io. Zay. Zany hoe tsy miasa zany ianao no maraina fa ny atoandro ianao no tonga eto miaraka amin'izay entana ilainao any. Zay a? Eny ary. Ary ndana amin'izay vonjeo ny asanao. Lasa raha tompoko. Mandram-piona vetivety ianao. Eny ary. Mety lamina ihany ny kaja raha toa ka zao no fandehany ka. Ho tsara ihany ny tantana. Ary aleo hifantoka amin'ny asa amin'izay fa tsy toa lasa manofo tsy naheto fotsiny a. Ary inavy moa zany sisany tsy vita amin'ny asako androany e. Ary aleo fitainaingana dia hiala loloha androany fa tsy fa ity rahampitso ity zao no tena mila lamina tsara mihoatra an'izany a. Io mantsy zao ny fotoana tsara indrindra mba hanapirofoko na tia mariny kalinina tsy. Nefa na izany aza tsaratsara kokoa angamba raha toa ka tsy aborako eo zany. Fitsapana fotsiny aloha no atao. Sondage ry zareo mpanao politika izay. Tsy vitako reto fa aleo andeha amin'izay e. Ty Ratovo Ratovo Tovo tombe marenina sa mody mamonto sofiny. Ohatra ny bandy adalakoly tsy laha zany ka ety an-dalambe avy leso mita ifampitatata. Manareo koa ve zany tsy mba azo antsona mihitsy? Tena azo tsara mihitsy ka saingy tsy atao ohatra n'ireny fanoany lahy reny. Aiza leso ka na body na adala tsy misy izay tsy malala vokatry ny tabataba ny lahy hoe iny eny le tovo. Azafady lesy fa manahoana aloha elahy? Salama tsara ka elahy manahoana? Tomary tsara ihany koa ety ka. Fa ahoana? Tonga dia vakina fotsiny amin'ny endrikely ala izy ko. Fa zao lesy inona marina aloha ny antsony lahy anaty. Bon tsara fipetraka le fanontaniana. Eny e, ka inona ary? Misy afera. Afera? Afera inona? Aleo aloha maka milamina tsara sika mitsamina miresaka azy. Sao dia sanatry misy marioka le. Fangaro ty afera ratsy izy zany ry bainina. Mety ho tsara, mety ho ratsy. Arakaraka ny fandraisan'ny lahy azy ihany. Finona marina aloha zany. Zao lesy andeha ho any Majunga any ny patron anay rapitso. Aka volamena sy vatsono alehany any. Dia ahoana? Mila laina letsy zany a. Mba mora tonga saina ka. Mba habebizina koa le tsy ny sipakely iny a. Dia mba laitsika koa ny anjarantsika e. Sao anao zay lahy? Eny dia ahoana ny atao amin'izany ary aloha ka? Tsotra. Izy tsy mahafantatra ny lahy. Dia lahy zany mamita ny afera any. Dia za koa mandamina any aty. Ka aratratra amin'izany ary aka. Sady za zany nataon'ny latsobo. Tsy raikitra. Tratra ahoana koa ary fa le tiako sady tsobo zany elahy. Eny ka ahoana ary ny atao e? Manaova ohatra ny mahazary any lesy. Inona? Maka fanafody any amin'ny dadarabe lesy a. Le fanafody mpiaro antsika. Zay indray nga ka manaika. Eny ka alamina raha miprogany.
Ka andao aloha any an-trano dia antsika mitsamma mandamy masy. Sa ahoana? Sûr. Ty mandefa mesazy ty le nioma aloha mbola tsy arako e ary aleo evakina ery bonne nuit là bisous je t'aime ha ary mba izako ty e tinony a izy ara nefa tsy fantatro ary aleo valiana dia atory amin'izay fa tsy ny andro koa ty efa mandroso alina ihany miary raha mba izy moa no nanoratra an'iny dia ahoana moa zany fa tonga dia lasa paradisa ny tany e misy ohatran'izany indray ve ary aleo matory amin'izay fa tsy nofiririnina ny elona reto aloha ny taratasy efa ao tsara ny vola izay ilaina ihany no alaina any amin'ny banky tomomba narangah reto ary aleo aloha afa-tsy ny ery amin'ilay fotoana rariva firy moa ny maniny ay tieto ka atray marina fatao efa mifolo zao tara marina ay moa za tsy miasa ary izy ary ty miantso ty fatao miary eo raisina manao ny ery zany feo anao ry malala tena tiako mambabo fo saina fanavy atrany allo mare ve manao ana tompoko saika ampatsianao fotsiny arery mila tonga ty ampiasana ianao mirotsy diso misy zavatra mbola atao aty alohany andehanana rariva tonga dia enty izay ilainao fa aty tsika dia lasa maritra 2 jours tsika niany zay eny tompoko mandra-peo anareo ianao eny ary aza tara rariva eny tompoko raha mba fantatrao mantsy fa tanteraka amiko le tononkalo ny mpanoratra ray manao hoe iray minitra monja tsy eo anilanao dia toy ny zato taona fa asa na hitombo arivo taona zany na ho resika tsy izy intsony le ray minitra monja asa aloha ankamantatra ary aleo miary ny eto mpandringa eto amin'izay fa tsy lasa manofy atoandro eto fotsiny mbola be no everina efa mirolatsaka izao mba aiza ihany ary ery tsy eritreretin'iny mihitsy hoe mbola betsaka ny zavatra atao aty alohan'ny andehanana fa manina nefa mora atsony le ty lany koka ny kredi tato tony koa raha tsy amin'ny tena mahamaika ilana azy vao manondrana ka mandreraka rery koa ne tsy mahalala hoe asany ino atao hoe mitamatama mandreraka mirolatsaka telo izao ary aleo entiny reto dia hiakatra amin'izay ka mandrosoa manao any patron ohatry fambahoana kosa ny fiarabanao vaovao zany tsy satroko aza ve moa hoe manao any miaro malalako
Saingindrisy tsy azo atao izany. Salama tsara aloha e. Fa inona tsara ilay niteneninao teo? Ka tsy izany ve no mari-panajana tsara indrindra ataon'ny mpiasa amin'ny mpampiasany? Hafahafa indray izany a. Fa izao e. Ahoana izay? Mba hampiana tompoko rehefa manaja ihany ry hery a. Izay ny ry hery. Azafady re. Dia izao? Ahoana tompoko? Tia ny lakile amin'ny fiara a. Dia ndany ianao maka an'ireto vola reto any amin'ny banky. Dia arotsaka ao anaty kaonty findayako. Manahirana mantsy ny mitondra vola eny an-dalana amin'izao. Tsy azo antoka intsony ny fandriam-pahalemana. Ao tsara? Ohatry, toa variana be mantsy ianao mandinika sa? Satroko tokoa mantsy handinika anao foana e. Inona tsara? Tsy maninona ka. Mazava ve aloha eo e? Ohatra ny devolina sy masoandro. Le any ihany aloha janony a. Fa izao indray ny manaraka. Indray tompoko. Fenoana solika ny fiara a. Dia miverina aty ianao rehefa vita izay. Miainga manaraka taksi borosy manko tsika rariva. Voaray sefo. Fa mba bady azo atokisana ihany ve ery ty e? Toa ohatra ny matotra nefa. Manany ihany izany no ataony. Allô? Mila lahy lesy izao a. Andaminana ny programa momba n'ilay ketrika ny Majunga. Tonga avy lahy aty an-trano dia atsika no miresaka. Asa amin'ny télé eo. Ka amin'izay lesy vao mialato patron a. Aza tara fotsiny a. Ok ary. Ok lahy tsy ho tara. Izy izany rabora. Ato avy vela. Bahatray. Ary toa mbola mihidy ary ny tranoko. Toa za fotsiny koa no miteny rery teto. Polisa! Lety koa lety. Tsy nalahy hoana koa e. Vao lesy ny trano dia ndao hiditra vataraiky be. Za mbola misy progany alamiko rehefa avy eo. Kisary aloha lahy. Ao e. Ary midira amin'izay fa azy ilozana miraikiraiky eo. Ny fotoana mandeha ihany. Eny e. Mantso eo lahy dia mipetraha. Dia ahoana ary pro e? Efa liny ery sofikena an'izany mantsy. Ka izao a. Miainga izao patron. Araka ny fahalalako azy dia tsy mitondra vola ireo makany. Inona moa izany nalaina any aminy ka? Ny fiara ve? Tsy tonga dia efitsela dia tratra. Tsy miditra amin'izany aloha raha tovy e. Mba alefa solavitra ihany ho any saina. Fa hoana e? Vao maika mahatsara zavatra izany le tia. Rehefa miverina izy dia izay tanàny amin'ny rehetra no alaina. Dia ahoana indray raha mikajy amin'izany e? Maniraka olona iray manara-dia azy ireo makany Majunga dia io no manome toromarika antsika. Manome antsika an'izay zavatra ataony ihany. Dia isika manombana any aty. Izay ihany. Ay, ka iza izany no alefanika? Sota lesy alefa. Dia nefa zadra raha miokajy raha io. Dia aiza ny vola andefasana azy ihany? Kalma ho aho. Fa reto ny vola. Ay kosa? Lasy alahy mandeha maniraka ny sota manaraka azy ihany. Dia tiano hotely hivatanany ihany. Aiza? Io. Ay. Mazava izay angamba. Dia anjarany lany sisa. Tsy lesy rabora. Mety io. Lasa ry aloha ny tenako e.
tonga patron. Io indray efa vonina tsara ianao. Ianao sisa nandrasana ka. Ay, ndanary velomy fiara dia any andrasana. Eny ary tompoko lasa ary any miandry anao a. Ka andao amin'izay ariko. Sao dia mba tsara raha asiana mozika aloha sady miresaka ihany tsika. Ka ny fiara ry tsisy radioko. Tsy misy olana izany ka, efa nivimbina radio karta ao anaty kitaboko. Izany a? Alefaso arika. Andraso ary. Fa efa ny manana mihitsy ve zanirana izany sa ahoana? Fa ahoana kosa ka? Toa hitako ihany mantsy fa ahoana? Matela hery androany. fa mandehana moramora ho aso sanatrika mampidi-doza eo a. Ianao efa fantatro fa sady forsa ny vitesy. Ny mbola kely ny zanako. Ka ahoana mety aminao ihany be izany? Ny lalana jerena tsara dia mandehana moramora ho a. Ny forsa sy ny vitesy mampidi-doza rehefa diso tafahoatra e. Voaray patron. Izao a mijanona eo Akazibetsika. So matory ato dia adino. Tena aza mba matory mihitsy ianao raha azo atao moa. Ny lalana jerena dia foazy rehefa tonga. Mazava ve? Ny baikoko tanterahana. Voaray tsara ka. Oloza ny lara hery raha zao mifady. Saka kely rano ty. Zany akanto. Ny masony mikify tsy mahita mandinika azy ao koa. Ny takolany malemilemy mampiteana. Tsy tony ve ireo banjely izay mbola tsy hitako nefa lazain'ny olona fefa tonga tety antany. Andriamanitro. Fa iny ty ataonao e? Miary. Fa iny? Mivavaka fa miady amin'ny torimaso. Fa ianao hoe mitapy. Andro atoandro be izao ka hoe miady amin'ny torimaso. Inona izao no nahatonga an'ilay teo? Ny sombony ampita tapoka dia voanarian'ilay klaksona izy dia lasa nanao tongotra katoka mirifatra ohatran'ny tsy teo e. Ary mijanona kely aloha makasaina fa tao ohatran'ny tsy ao mihitsy no tika. Sao dia hidiran-doza titsika. Tonga eto Akazobetsika ka ahoana? Ay, ndana tero amin'ity adresy ity reto taratasy reto. Dia aingana ianao no any a? Voaray sefo. Tsy azoko mihitsy ilay zala iny androany ka. Ohatrany misy zavatra mampiasa saina azy izany. Ary inona mampisefosefonao avy tany? Ianao ary ny sefo fa tsy zako. Tao ilay olona? Ay, ary velomy ny fiara dia ndao andeha raha izany. Dia mba mandehana moramora ihany a. Marina izany. Tsara ny andro. Raha tsy fantatra ianao dia nilazaiko efa nahalasanana kely. Tsy hitako izay ifandraisan'ny andro tsara sy ny fandehanana moramora. Efa vitan'ny ladolo hoe ny toromarika anampinaoviko an'lahy. Ohatra tovany ely ty soa lahy mihevitra. Tsara izany. Ka matoky an'lahy izany amin'ny fandehan'ny zavatra rehetra. Fa oviana ry alesany mbola nanao zavatra anjoanjo izany a. Kiza ny mahita sao hoe lahy. Sady aleoko le tsy hita any izany. Ny asa vita ihany ny aleo ifampitsarana. Mitetika manaraka indray homanina. Sure.
tsika izao ka aiza moa izany no hivantany. Misy fianakaviana ihany mangarivotra dia antsika no hivantana. Nefa tsaratsara aloha no mandamina ny asa atao aty dia raha riva vao makany sa ahoana hoy ianao? Mety mihitsy aloha izany sady azo antoka fa raha vao mifankahitinareo dia tsy ho tapitra mihitsy ny resaka raha tsy alina ny andro rehefa na izany aza ianao ny lehibe dia tsy maintsy manatanteraka an'izay baikonao aza asiana resaka lehibe sy kely izany moa rehefa ty miara-miasa zao tsika. Tsy ho satroko tokoa ve moa izany saingy ahoana? Saingy toa tsy mety mihitsy ilay izy ko. Rehefa izany no miteny hoe mety dia mety. Izaho zao ny patron dia izay asaiko atao no atao. Mazava ve izay? Eny sefo. Izay indray? Eno ary miary mba aho manaja mpampiasa. Ry iza indray zao ny saika olazainao teo? Ry miary fa iza indray moa Ahoana re? Mafanty ny andro ka somba tsara raha mba mamonjy tora-pasika tsika. Ny asa zao no mahamaika ary tsy fanontaniana tokony hipetraka akory izany. Arono Inona ihany Efa niresaka asa ihany ianao dia aiza tokoa moa izany zao no angalantsika lientany Aza mandrebireby moa tsy mbola te hifantoka amin'izany asa izany ny saiko izao. Eny ary dia ho aiza izany tsika? Velono ny fiara dia izay asaiko aleny ale. Fa inona koa raha nahazo an'ity teo mahagaga. Sa misy tsy milamina amin'ny fandehan'ny asa ty? Alefa ho hitako ihany izany Ary inona mbola iraikiraikenao eo eny re. Fa inona koa ary tia manjoa toa misy stress tampoka izany ato anatiko ato. Tsy azoko mihitsy. Miary tena azafady raha toa ka misy zavatra tsy nety nataoko taminao mifona raha toa avy amiko ny nahatonga anao kezitra tahaka an'izao. Ery ahoana? Tsy azoko koa niny mahatonga anao toy izao ny lalana mamonjy ny plage ale. Eny ary tongotsika. Mahazo mandeha milomano ianao fa aleo za aloha hijanona ato anaty fiara ka aina kely fa tena vizaka be mihitsy Ka tsy no milomano ary ve no mahafaka avy zanany ndana rery avy aloha aloha za torokely ato fa toa tsy ampy torimaso mihitsy azany. Eny ary fa lasa te manofisa mamy ianao dia tantara ho amiko rehefa avy eo. Ery toa ohatrany misy toetra mampanintona ny masoko izany any amin'iny tovolahy iny. Tsy haiko hoe inona mahatonga an'izany. Sa tsy azy ve dia ahoana nefa ny vady aman-janany? Tsy izaho mihitsy mandeha hanapotika fiainan'olona ka mety ho tia ihany izy nefa ampandeferiko ny tsy fahasambarana amiko ny maka ny fahasambarany hafa. Tena resy tory teto ty marina. Vizana ihany koa izy angambaka. Tena jereo izany akantony. Sambatra ihany laza olo tiany io ka. Jereo nge izany atsara tarihany. Miarena tsy lany lanita. Ny fitiavana ny tsaiko hoe manana tserany ve izy. Ary aleo va hanamoramora ny fiara dia atory eto riny eto koa afa-tsy sady manala ny torimaso tsy azo maly alina ihany koa. Zay. Ary aleo asiana sekre avy aty anatiny sao sanatria ka revo tory eo ka misy manararotra tafandrimandrakiry miary kely koa. Za koa ndeha amin'ny nofy anao vetivety.
efa hariva ny andro ary aiza hery lety ay koa tia natory ato lozy izany marina ary aiza ary ny lakileny fiara vizaka ihany koa moa iziko ary aleo ny fiara entiko fa izy aleo atory eo dia aleo amonjy ny bor fa iny izao ny be olona amin'izao arivo izao sady mba manararoatra ny asa tsy mbola misy koa. Ery indrisy mantsy tara loatra ary aleo foazina amin'izay ty fa tsy misy iresahana mihitsy ka. Ery a ery moa aza mody marenina eo a miary ohatray ary toa efa alina izany andro izany ka ianao matory be ka raha ianao no nantenena mba hamoto eo dia tanyntsika ny raisiny. Azafady re ary andao mba hiaraka e hoaiza hifoka ny rivo-dranomasina eny ambony ny riva ato ry fa nga moa tsy efa rivo-dranomasina no foanao eto efa izy saingy mbola mifangaro fofona ambrayaziko hafa ihany ny tena eny akaiky eny eny ary ho tohany eny sitrakao. ndao ary ka ho tantanako ianao sa ahoana aza midaladala re dia ary ianao mipetraka dia izaho eto fa tsy tianao nga mipetraka eto anilako tena tiako saingy tsy mety aloha izany amin'izao fotoana izao fa mbola ho mety ihany ve miankina aminao indray izany ka raha mety a dia ahoana dia avadika aloha ny resaka avadika hoe ahoana impiry ianao nefa mba miaraka tamin'ny olona tianao mianoka ny akantony natiora tetỳ amoron-dranomasina na andray mandeha aza mbola tsy niainako izany hitanao io faravody lanitra somary manompo mena io fa ahoana kay araka ny tantara ny olona roa raha mifamboran-kafo ty eto amin'ity toeran'ity dia mijery an'io ny iray milaza hoe mena tahaka io ny afim-pitiavana nao ato anatiko ato ary ny fitopoko ny onja ny mampiray ny fony iaraka hitempo dia fanao vely rano fa hiarako dory ka tsy izany ve ny tsara nefa indry fa ahoana ka ny fahitan'ny akanton'ny tontolo ny manome aingam-panahy azy ka mahatonga azy ireo ilaza ny toko tsy ho tanterany mety ho marina ihany izay nefa tsy voatery izay ny fanome toko rehetra teto anie dia rava sahala avokoa marina ny ianao saingy ny akamaroan'ireo dia rava avokoa fa mba ahoana aloha ny nahafantaranao an'izany sa ianao hoe efa nanao an'izany tsy hery velively ny ianao ny toy izany ny antanjoko dia ny ametraka ny herin'ny fahamarinana tao anatiko ary ezaka handresy ny herin'ny maizina izany engane ka tsy ho lasako vavan'ny toaro tabebaka fotsiny ny tokony fitaka fa ny atao no hita ary andao amin'izay amonjy ny fiara dia ody fa efa tena ala ny andro rehery marina mihitsy izany sady za koa tena nahatsiaro vizana mihitsy mitondra fiaromaly iny mekara ary ianao fa ahoana aleo za ihany mitondra ny fiara ary mikara moa sao dia tsy mety ka rehefa zaho no miteny hoe mety dia mety eny ary ho tanteraka ny sitraponao engane fa mba ho aiza moa izany zao tsika amonjy ny hotely ka fa ngatsy any amin'ny havanareo indray tsika no atory aleo raha pitsitsika vao makany ka zany mandroso ianao fa ato ny efitranontsika dia aiza mifandrina ioko miary miala tsiny fa tsy atory eto ka fa inona ny antony olombelona fa tsy anjely akory ka raha fakapanam-bola azoko toa herina ezahako ny hanohatra azy tsy
tsika ny tsy omboka hifanoto e. Eny e, marina izany sady tsy mety amin'ny fivavahako koa izany hoe miara-matory amin'ny vehivavy tsy vita fifamatorana amiko izany ka. Dia ahoana izany? Tsotra, omeo any lakile amin'ny fiara dia mba omeo lamba fa any no atory dia ianao eto. Eny ary e, ho tanterahako ny sitraka ao ary misaotra anao indrindra noho ny fanajanao ahy. Tsy misy tokony hisaoranao azy zany ka. Tena lehilahy indry ianao ary tena sambatra ny vadinao manana anao. Ary izaho moa aza dogadogafany e. Marina izany ka. Raha lehilahy hafa tsy ho satriny ary nisy toy izao. Ary reto ny lambanao. Misaotra betsaka. Ary aloha izaho hamonjy ny fiara e. Eny ary e. Tafandrimandry ianao dia ahoana? dia manofisa ny mamy dia tantarao raha mipitso. Eny ary e. Dia ianao koa toraka izany rehery a. Ery, fanireko tokoa ny mba hahita lehilahy toa anao izao mba hitantanaka nefa toa sarotra ny hahita amin'izany. Ianao no efa hitako, anefa indrisy. Tsy ho ahy intsony. Ery a, babonao no foko. Resinao aho. Tiako ianao nefa indrisy tsy ho ahy intsony. Manofisa mamy ry malalako. Za koa hiezaka hanakatra ny lanitra faran'izay avo mba hanofisako anao. Hisambarako aminao ao anaty nofinofy. Nofy tsy ho tanteraka. Ahoana ty fandehan'ilay afera amin'izao a? Tena tsy mbola milamina loatra amin'izao a. Fa ahoana e? Araka ny fandehan'ny tatitra avy any dia rapitso ny entana ny tonga. Nitohany rapitso izany fo fantatra. Tena laminy tsara. Aza matahotra ilahy. Za jerena dia manga ny lanitra. Mahita ny lahy mantsy dia matahotra sao dia mandray any-kio aneko le. Ohatra fefa mifamitaka angatsika sy ilahy ka. Iza moa lesy ny mahita sao elahy efa nivadika tsy tony teo aloha tsony ka. Fa ahoana mihitsy e? Raha tanteraka nely ty afery ty dia ho tafa malaky sika sy elahy. Eny fa tena ahoana mariny e? Volamena 5 kilao no alainy zareo any miampy vatomanga 1 kilao eo. Ka ahoana? Kalma re lahy fa tena alamiko tsara io a. Tsy maintsy atsika ny afera e. Okey zany ko. Matoky any lahy. Ery, mifaza amin'izay dia andao hisakafo. Ohatray marina. Toa efa tena maraina be izany andro izany. Ahoana? Natory tsara ve? Ohatray. Sady tsy nangatsiaka. Dia nanofy ve? Le nofy aloha misy e. Fa saingy tsy tsaroako tsara. Ary ny anao? Nanofy nahitanao natory tato anaty fiara dia nangovotra be hono ianao. Dia saika hifoha hiantso anao. Nefa izany natahotra. Dia nalahelo be anao noho ny taitra. Zany a. Zany ve tsy novoan'ny foronina vao teo? Marina anie izany e. Misaotra aloha nalahelo ahy ihany na dia tamin'ny nofy ihany azy e. Mba sarotra tokoa mantsy mba. Efa vadika tokoa aloha ny resaka e. Ahoana? Ahoana ny fandehan'ny asa ataontsika ty? Mandalova ao amin'ny efitranoko rehefa avy eo dia antsika miresaka. Eny ary e. Ho avy za fa tonga dia mandeha any ianao e.
asa tokony atao ka ahoana ny hevitrao? Tsara ny fahavitanika. Dia ahoana? Hijanona hiala sasatra kely aloha sa tonga dia hanainga hody? Ny sitrako ve ny tianao? Ie, Tsy mba satroko tokoa moa hijanona hifoka rivo-dranomasina takariva farany eto Mahajanga. eny ary e. Dia raha pitsy maraina izany tsika mody. Any amin'ilay havanay tsika ny matory hariva dia mba mahazo fandriana ianao. Zange tsy maninona raha atao anaty fiara ihany aza ny matory. Raha toa ka tsy hoany ianao dia anjarako indray izany matory atao anaty fiara. Fa inona no manosika anao hanao an'izany e? Ery a, Ahoana? raha tsika andeha velomin'ny fiara. Dia ho aiza nefa e? Hamonjy ny bord de la mer, hijery ny faravodilanitra amin'ny takoson-drahomena, hifoka ny rivo-dranomasina malefaka, hihaino ny fidoboko ny onjan-dranomasina. Zany ve atao daholo? Mbola tsy ampy ary koa. Mbola misy zavatra tiako hore ankoatr'ireo. Inona izany? Ireo tantara mbola tsy voatantaranao ahy. Ndao ariko. Tsy maintsy amoron-danga indray aho zany. Fa lainga daholo izany ireny lazainao ireny. Tsy lainga ireny fa ny olona ny tantara tamiko dia mba tantaraiko aminao. Ty fandehan'ilay serina amin'izao Araka ny vaovao farany azo avy any aloha dia raha pitsy izy ireo miainga amin'ny Majanga e. dia ahoana zany? Felahy zao no mahita amin'ny fandehaniko. Ka zao ary Hoe ahoana? Omany ny olona miaraka amin'lahy fa alohan'ny hidirana Kazobe no vitaina ny tantara. Dia aiza zany no mitsoaka? Misy tanàna olo izay fandehananay dia any aloha lisany no maka rivotra kely. Felahy aloha zany ho aiza e? Za le tsy maintsy mamonjy asa mba tsy sy aya. Fa miaraka aloha mamita an'io afery io miaraka ihany. Eny lesy dia miaraka trano. Ery a. Ahoana patron? Izay indray. Ahoana aloha e? Tantarao amin'izay ilay tantara. Tantaraiko ary fa aza tapahana so misy adiniko Tandremo anefa so mitantara tsangatsy amanorana io Eny ho fa saingy tantara ihany Ka alefa so ary. Nisy olona roa ny fahiny fahagola mipetraka teto amin'ity toerana hipetrahantsika ity. Ny iray tovolahy ary ny iray kosa tovovavy. Le tovolahy mahay mitendry valy fatra ataoko izany. Raha tovovavy kosa tia mihira. Miara-mibanjana amin'ny faravodilanitra mena ireo. Miara-miaino ny feon'onja malefaka ihany koa. Miara-mifoka ny rivo-dranomasina madio. Nandritra an'ireo fotoan'ireo raha zazalahy mitendry ny valiany. Raha tovovavy kosa mihira. Variana daholo ny mpandalo mitazana azy ireo. Ny sasany ary moa dia namoy fotoana vitsy mihitsy ny aino an'izato feo ren'ny sofiny. Fampifankatia ary zareo rehery. Rehefa nandeha ny alina, izy roa rery sisa tavela teo. Nandritra fotoana io dia misy feo ihany koa niombona tao am-pony. Fampifankatia ve ho ary zareo? Dia feo aninona ilay niombona tao am-pony? Mpifankatia izy ireo ary ny feo niombona tao am-pony dia ny feon'ny fitiavana. Nanomboka tamin'izay dia tsy mifankafonitsony izy ireo. Ery a. Ahoana ary miary? Tiako hiaina n'izany nefa. Nefa ahoana? Tiako mba ho hita ny vadinao. Asehoko anao izy rehefa tonga amin'ny tanàntsika. Izany ve? Mino fa mbola hiainanao izany raha toa ka ahoana? Aleo fa ny tanà izany hitantsika e.
saingy za tsy mahay mitendry valia. Fandehany le ty nandeha rery lesy ireo niala avy tamin'ny manerinierina ary afaka 15 minitra eo dia andalo eto. Vao maika mahatsara azy zany. Marina mihitsy aloha zay. Ory ty ahoana ty iny mialany aiza iny atsy valany le azo eo ary tonga dia asiako ahirahery raha vao mivoaka oky hery vitainany aminy dia le sifa hoentina dia alefa rehefa tonga any okay ary letsy miary fa hoany reto aza metsika mahery tsony letsy ary zany ny anjaran'ny lahy lotatazo hoe ary ianao tovavy milamina raha tsy te hanaraka an'io fa iza nefa nareo fa nendaka ny jiolahy vonjeo tapeniny vavany fa mandreraka vonjeo ary fitaoko ny momba an'le refa sao dia mitsangana tamikeo dia midiry lahy to anaty vano ma dia andao andeha any ery raha fatony io okay letsy ary ireo eto amin'izay lesy io mana visatretana fotsiny veloma letsy rybainina mampamangy any an-danitra any teneny losifera hoe veloma hony atsondry zalahy hony hoe dia nitondrako lesy vomangatona any sao zay sanatrika karemany amin'izao fotoana izao mahay vava koa letsy elatika ary le rony dia lazainy fa maty fa lisany aloha namono biby tsy nahafaty lisany ka miomana fa ifiteran'ny rambony toko fantatry lisany heriko indrindra raha kitikitiany lisany miary dia tsy hiambatra reto tanakoroa reto andasaka ny ainy lisany miomana ary tsy mifatotrovana isany aleo aloha hiezaka monjy lalana hisakanana fiara ka marary be zany kiboko voatsimbony zany ka iny eny misy fiara dia aleo sakanana ka tena any an-danitra ve dia maty azy zany ary miary aititra ianao zany ny anjely nitondra taty ary miary aiza no tokoa moa niaraka taminy fa aiza izy dia sanatrika ka ny vonony reny koa tsy fa nataonao aiza aloha ny ravaviko nisy nanafika izay dia lasa nyjiolahany izy dia ahoana zany tsy akeko ataoko mahafantatra aly isany maka aloha ianao aina dia rehefa avy eo amin'ny veriny eo ary aleo za aloha ny ampandreny sandary ary aleo mody mahakaina dia rehefa lasy io dia hiala atao amin'ity hôpitaly ty navitra ny miary
namelezany reny anay ary tsy lavitra eto koa ny volian'ny fiara ty eto ny sampanana tsara kosa ka tsy nisy fiara nandeha afa-tsy ny endry zalata amin'ity zany ka ary izany nisy tanàna olo ary aleo aloha eny sady toa hitako koa ny fiara nentinay ao zany izy ary aleo miomana tsara sosanatrika zay vo tena maty tonga aty ary aleo jerena aloha izay ao anatiny misy rolary eo ary ny zato resony aleo enona tsara hoe tsy maintsy mandeha ao aloha ao fa elisana zany ny andreto izy eny metsy tandre ny fihetsika-lahy amin'io any volamena sy ny vatosoa tonga dia hoetiko tsy mety zany aleo tonga dia sasahana dairo ary ndao sasahana ary aleo andeha any io raha io dia le tiany ao amboarina eto iny fa lasa lasa ny adala zay lasa lavitra iny ary aleo hitsaikoitsaiko ty ho velesina amin'izay le ty zany ray ary ny anjara lahy ary zany teo ny fanampiny losifera le ty atsoina monjy any lahy izy ao ianao vako dia ndao andeha misaotra rery zay ary aleo ty afatotra dia hoentina mba hitadiavantsika ny namany miary ahoana mba hoento angeny fiara azafady fa za tena reraka mafy eny ary ary mikara amin'izay ianao dia andao andehantsika hoatray marina ary manino ty hery to amin'ny tolefika fotsiny andriamanitro dia sanatrika maty ve ary aleo ajanona ny fiara dia hita eo izay tranga ery fa manino ianao ery azy ilozanao azahy mbola milanao ny azahy ery toa efa tsy lavitra tokoa ny akazo be ka aleo entina malaky ihany ty sao dia mbola misy fanantenana ihany ka nefa mitandrema ihany rery miaro sao dia sanatrika ndrianavitra indray mahavotana teo sanatria ve izy ny namono miaro dia lasa nitsoky ary aleo ampandreny sandary malaky sao dia mba misy azon'ireo atao ihany draso allo ny lehibe any sandary ve zao azafady ie le niantso anareo an'kio avy aty amin'ny hopitaly any izany hoe le marary tokony hanaovanareo fanadihadiana riva tato aminay ho any lasa mitsoky tsy misy nahita ny alany teto ary tsy fantatra izay nalehany eny ary tompoko dia izay nampandrenesiko anareo sao dia mbola ety akaiky ety ihany izy moa sady mbola maratra be koa izy ihany ka mety atahorana eny ainy eny ary misaotra indrindra tompoko
engany eny ka mba ho tratra ihany iny. Areza moa izany izao ny dokotera mpiandry raharaha. Iry kosa ny misy dokotera fahaleo atsoko. Dokotera! Dokotera! Azafady nge dokotera, misy marary mila vonjy maika ty azafady. Oay, miary. Fa iza ny marary maika hoentin-dria aty? Vonjy eo aloha io ry miora fa tena reraka be izy io. Ohatray. Ary toa ilay marary nitsoka an'kio teto aminay ange ty e. Fa tesa nahitandriana io ka. Vonjy eo aloha ki izy dia rehefa avy eo tsika miresaka. Ary tena reraka be ange izy izany e. Vonjy eo haingana ki izy fa. Aza matahotra indrilo fa efa eto am-pianantananay izy e. Fa mila miresaka tsika rehefa avy eo a. Olona tadiavin'ny mpitandro filaminana mantsy izy io. Eny rehefa vonjy eo izy e. Ay, andraseo ary aloha izay e. Manantona andriana rehefa misy zavatra mitranga. Eny ary miandra fa ataovy moa ankizy azo atao mba hamelomana azy a. Eno a. Fa aza mandehandeha lavitra aloha indray sao dia misy lanandria maika a. Izay fa lasa. Fatadiavan'ny mpitandro filaminana ahoana koa ary ery. Dia sanatria ve ka izy no nikotrika n'ireny fanafianana ireny e? Toa tsy ho izany kosa ka. Raha izy ve nanao an'ireny dia ho tonga navitra izy. Aleo andrasana dia ho hita eo e. Mbola tsy nivoaka aho ihany miora fa misy nary dia sanatria ve ka maty ery. Tia koa izany izy fa nivoaka ka miora. Nanahoana kizy tao efa ny tsara ve? Tena reraka be ki izy ao a. Mampanahy mafy ny momba azy. Mba atovy moa kizy azo atao a. Olona anisany tena akaiky be mihitsy iny a. Ary izy mbola nanavitra nahitandry ato izao. Tsy azoko. Marary nitsoka teto aminay ange hoa izy io e. Ary tadiavin'ny mpitandro filaminana mihitsy. Anisan'ny tompony antoka amin'ny fanakana an-dalana izy ary izany no nahatonga azy naratra be ohatran'io. Tsy izany marina ry miora. Fa ahoana ry miary a? Izao a. Vao avy tany Mahajanga izay io naka entana tany ary izy no mpamiloko. Alohan'ny hidirana anankazo be anefa izay dia nisy nanafika ny vonon'ireo ery. Ary rehefa niveriny fa maty dia nariany teny an-dalana. Tsy maty izany izy. Tonga tany amiko izy avy eo nanavitra. Tsy vitany intsony nitondra fiara fa nitolefika teny an-dalana izy avy eo dia izao hitandry izao. Izany ve aky? Izay aky ny marina. Dia iza izany no nanafika anareo? Ao anaty fiara ao ilay jolahy. Mbola tsara fatotra ao fa ihery aloha ny vonjeko. Ay, andao aky hijerena izy izany. Ndao raha tsy matoky andry e. Io jereo fa io izy. Mifona re, mifona e. Mba vaao re za dia avelao andefa averiko daholo anie ny fanananareo e. Mamelary ny heloko e. Manginy ty fa sao ohatry barako amin'ny antso eo. Mifona re, mifona e. Any ary tatazo rehefa tsy angina ka. Mba oka kizy ry miary a. Manina nefa raha lefa any amin'ny sandary any io e. Tsy makany izany kio a. Raha sanatria ka maty ery dia manaraka azy ihany koa io. Ary eo ty dinao ihany sao dia tafapirisaka ao fa tsy. Ary mikisana sao dia tery ny varavarana eo ty tanana.
avadika ety ny resaka. Oe ahoana aky? Hono ahy efa afaka jerena veky ery. Ay, andraso vetivety ary aloha e. Hijery asa dia milaza mindry rehefa avy eo, any a? Aza ilanika indrindra miora, mitaintaina rereto ah. Eny aky a, lasa aloha. Mba nanahoana re izay iny malalako iny e. Dia ho sanatria ve ka ho faty. Dia ino no atao ka raha izany no marina? Iny kosa ny miora fa niverina ka. Izay any ange aky iza dia tonga e. Ka nanahoana aky izy ao, afaka jerena ve? Andao ndry raha hijery azy ka. Io izy io. Ery, dia sao ve sisany efaranao e? Asa mitabataba aloha ndry e. Matoro izy io ary anisan'ny miantoka ny ampiverenana aingana amin'ny fahasalamana ny torimaso. Fa tsy atahorana ve aloha ny ainy e? Mbola tena mampanahy aloha hatreto raha ny zava-misy ny jerena. Na izany aza tsy tokony ho kivitsika fa mitsabo hatrany. Dia toy ny eo tsara koa no fondrima ny loana ny zava-misy e. Ino ahy? Ka afaka ny aninona mo? Ary andao aloha sika hivoaka fa misy hanao vizita ireny. Ndao ary koa. Fahavadika aky ny resaka ary miary a. Hoe ahoana aky? Fampifaninana marina moa izany ny risy ty ery ty. Mpiara-miasa aky izay a. Izay ihany ve? Ie. Manambady ve izy io? Tena tsy haiko ndraiky izany a. Ohatray, andraso vetivety aky a. Miantso ary dokotera Ry. Asa raha naninona ny mararitsika ao? Dia ho sanatria ve? Tsy haiko aloha e. Fatony eo tsara aloha fondry hatrika izay tranga rehetra io. Dia mba mivavaka ho azy e. Lasa a? Andriamanitro, tahiny ery. Sy trano izy. Amen. Aleo aloha atsony raha toa vo antaninana izay zava-mitranga. Ohatray, toa tsy mandeha mihitsy ny telefônina an'ilay izany. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Exagéré. Votre message après le bip. Fa ahoana ary? Sa la ny batery kosa angamba? Sa misy zavatra nanjohan'ilay Ry ve any? Fa batery roa mantsy no hoany aminy any. Dia ho samy lany daholo ve nefa voankeo? Aleo rangaha ho any aloha izany a. Raha pitso maraina mandalo any. Nanahoana aky izy tao? Miary a. Naizaky mionina. Izay ny anjarany. Maty izany ery ve? Maty aky izy a. Kosa tsy rariny aky a. Noho ny fanavotany ihany namoizany ny ainy. Miary a. Miary. Mitony ho andry. Miary. Fa mba afaka mijery azy aloha ve za? Dao azy e. Fa mila mitony tsara ndry a. Eny ma. Ay, matoky andry azy sao dia sanatria ka indrindraina nahirana anay eo. Eny. Efa toy ny foko aky a. Ka andao azy e. Mandrosoa ndry. Io izy.
Ery a ery tena lozano toko ve za e eroa miverena ora avindrity mbola tsy maty ery andriva mitany avy andrity tsapao eto amin'ny tanany eto amin'ny aty tanany eto mbola misy mitepo malefaka sady mbola mafana koa ny tanany kia ao endry mikisana ho endry eny tokoa ary mikisana kely aloha ndry etsy aloha aloha izay asa tena mbola velona mariny ty nefa efa tena maty angeotra eo e fa inona ary nanjo azy teo sa ve ny antsony miaro iverena no mahavelona azy indray mahagaga mba tahio ery Andriamanitra mba tahio izy amen efa no tsara kely fahasalamana tsara kosa kizany tena saika lozaka inoko fa mba tantarao amin'izay hoe akino nanjoanareo tany aloha fa ndrivy aloha manana fotoana malalaka tsara nefa ndry haino nay e tantarao fa hiaino ndry ahy e fa zao aloha ahoana atao ahoana aloha le bandy ao anaty fiaranareo ao e so dia sanatria mantsy ka maty eo dia isika indray nahita loza eo ay aleo aty aterina any amin'ny zandaro eo dia milamina sady ery raha teo efa sitrana koa dia mifinoandry izany izy io raha maty eo ery tena tsy haiko akia fa atsoe aloha ny zandary dia avy eo izany mitantara ny zavatra nanjoanay tany ay andrasy kely vetivety ary e miantso ny zandary eto aminay eto aloha miandry indrisa e tsara ka ary ianao tsy naninona tokoa ve tsy naninona ka fa efa sitrana tsara tokoa ve ery ie efa miverina toy ny teo aloha aloha ny fahasalamako hatreto e ery ahoana hivoaka ny hopitaly ianao izao marain'izao dia anasanareo mivady mba ho any amiko mariky ny fisorako anao raha pitso hariva raha mety ho afaka nareo sa tsy afaka tsara izay ka misaotra ny aloha ka ny lehibe ve moa manasa dia ahoana mihitsy no tsy anaiky e sady lehibe mahafatra-po misaotra mifakasitrahana dia amin'ny firy aloha nefa izany e amin'ny dimy dia any an-trano miandry anareo ie miaro tompoko dia manantena ny fahatongavanareo izany aza matahotra fa ho avy zahay e zahay hono tena efa manambady marina izany ery ahoana tsara ozy ianao tsy henoko tsara raha pitso ahy e tandremo so adino eny rea mba ohatran'izy ary ny vadiny ery iny mba sambatra ihany laza eo vadiny iny fa niriko ny ao atratranao ry ery nefa indrisy tsy anjarako ianao tara loatra ery tena tiako ianao resinao ny fanahako dia ahoana re izany inona no hevitra za koa tia no mieritreritra daladala eto ery ary efa manambadiko ny saina no aleo ampionona mahaiza mionona fa ny rambo efa tapaka ary mandefa fisainana lavitra nge patron izany ahoana tsara ozy izy ianao inona ho amin'ny mahavarinanao ty e tsy misy ka tsy androko tsy ny ahatongavany rampitso raha zao mitoka na inona mety ho vokany sy fieritraikany dia tsy maintsy voalazako ny tiako ambara rampitso dia raha sanatrika voaroaka amin'ny asako amin'izany nefa dia ao tsy rarahako rangaha aleo ho avy ny ampitso fa sy hoentiny tsy misy tokony ho sainina akory rehefa avy eo aza tsy fantatro izay hoentiny ny rampitso izany ankamantatra
Ary toa hery indray ny lasa saina sa lasa mifindra any aminao ny aretiko. Raha efa atona mbola tsy ato aleo tonga dia miditra toa efa io kosa ka manao any miary. Manao ny hery? Areza ny vadinao? Mbola ho avy izy ka na izany aza nefa afaka tomboka ny tafa mandra-pahatongany. Sao dia lazainy tsy manaja azy ako. Tsy maninona fa mety ho taratara izy vao tonga efa mifampiresaka izay fa afaka tomboka ny resaka. Fa mba ohatra n'iza aloha izy izany tsy mbola hitako izay mitovy azy. Izany ve? Fa nampiarana eto an-taniko izy. Andriamanitro faharoa saingy mbola tsy mitoetra ato am-boko. Tsy azoko. Miary Ahoana rery? Alina nijery ny volana saingy mbola tsy ampy ny fahitako ny ankantony. Ny maraina ny banjina ny masoandro vao miposaka saingy indrisy fa misy inona ka? Mbola tsy voatara ny fon'ilay anjeloko na tia izy na tsiro miary Tsy azoko mihitsy. Miary Ahoana ka? Ianao ny ireko mba ho silaky ny fanahiko anampy ny fahitako ny akanton'ny voary miaraka hibanjana ny fiposaky ny masoandro vao maraina mba hatanteraka le paradisy eto an-tany. Dia ahoana ny momba ny vadinao ka? Raha Aok'izay rery efa fantatro izany. Miary Ery ahoana raha avako? Resinao Dia ahoana ny momba ny vadiko ka? Vao avy nijery ny CV-nao ato teo dia hitako fa mbola tsy manambady ianao. Izany very malalako. Mila manova CV-nao manomboka rapitsy dia aterinao amiko ny CV-nao vaovao Eny patron. Ary aok'izay ilay any ihany ka tsy misy patron sy mpiasa intsony manomboka hatreto. Fa serisy malala indray Miary Ahoana izay ry tiako? Inona ny zavatra hitanao eny amin'ny faravodilanitra? Dia raha ho lazaiko dia ho tantarainao tantara hafa indray za. Ie, hitantarako. Tsy angano anefa Eny ankoso-bolamena ny rahona manify dia hitantarao amin'izay ary za mirakitra ny tantaran'izy ary reny Tsy haiko. Izany ve? Dia averenao an-tsaina raha ny tantara efa nitantaraiko taminao dia ndeha hiainantsika izany malala. Heriko. Record FM nanolotra anao teo. Fihetsipony tambatra. Nosoratany Etienne Laniriko. Ireto avy no nanomena ny tantara. Christophe Labiarimanana, Naomi, Aina Ranevitsony, Oloravaka, ary Lova. Nandray feo Dezy.
Iarfi. Fihetsi-pony tambatra